Fantatra tamin'ity herinandro ity fa nindaosim-pahafatesana noho ny aretina nahazo azy ny député antsorony Mandidy teo aloha Andriamatoa Hadji Ramarijona amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza adiny ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao ampalahelo no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Vaovao malaza any ivelany any nody mandry teo amin'ny fahasivy amby telopolo taonany i Michel Trachtenberg izay mpilalao sary mihetsika Amerikanina tanatin'ny tantara mitohy Gossip Girl sy ny Buffy contre les vampires no tena nahafantarany be sy ny maro azy. Tafakatra ho 2707 ireo traboina noho ny fiakaran'ny reniranon-tsiribihina amin'izao ankehitriny izao. Ny rony 20 fianakaviana anatin'ny commune 7 izay voakasiky ny fiakaran'ny rano no voaterana findratoerana amin'ny site d'hébergement miisa 220 tanimboly sy tanimbary 770 serivohara no dibodrano any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao. Mbola ao anatin'ny fiakaran'izay rano zay hatrany any Morondava any tafiakatra eny amin'ny arabe ny ranomasina ao Morondava ao vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Hondé amin'izao ankehitriny izao. Midika izany fa tena mafy ity rivodoza ity izay amin'ny tapany atsimon'ny nosiny amin'izao ankehitriny izao. Vaovao malaza any ivelan'ny ray eo amin'ny resaky ny sary mihetsika hita maty tao an-tranony Eugenie Hackman sy ny vadiny tamin'iny andro ny afaka omaly iny. Mpilalao sary mihetsika Amerikanina Eugenie tsy mbola fantatra aloha hatreto ny antony nahafaty azy ireo fa izy mivady naty tao an-tranony fotsiny no hitany ireo izay mpitandro ny filaminana sy ireo izay tompon'andraikitra any an-toerana any. Vokatry ny fandalovan'ny rivodoza mahery vaika izay hatrany fantatra ihany koa fa olona telo no namoy ny ainy any La Réunion any amin'izao ankehitriny izao ao anatin'izay fandalovan'ny rivodoza Hondé any an-toerana izay. Midika izany fa tena mandravarava tanteraka ity rivodoza ity indrindra fa amin'ireo nosy manodidina ny Madagasikara amin'izao ankehitriny izao. Raharaha Base Toliara tontosany 24 febroary tao amin'ny episkopa Antanimena ny fanaovan-tsonia maneho ny fiarah-miasan'ny orinasa Base Toliara sy ny voameran'ny justice EPE. Ny fifanjojon'ny fomba fijery eo anivon'ny roa tonta no anton'izao fanaovan-tsonia izao. Nazavain'ny tele-generalin'ny Base Toliara Andriamatoa Jean Bruno Ramahefarivo fa tanjon'ny orinasa ny hahatsapany ireo mpiara-mombonantoka rehetra na ny vahoaka manodidina ny fitrandrahana na ny fanjakana na ny eny ivelany fa samy misitraka tombotsoa avokoa izy ireo ary sarotiny mafy amin'izay tombotsoa iombonana izay ny Base Toliara ary mila tsapa fa misy fiantraikany amin'ny fiainan'olona ny tetikasa mpitrandrahana ho hiatrany ny tale-generaly ity. Eo ihany koa ny mahazava-dehibe ny fahafahan'ny ireo olona tena tokony sitraka sy hiantefany ireo tombotsoa maro ireo izay misandrahaka amin'ny lafiny isan-karazany eny amin'ny commune na fokotany na koa amin'ny sehatra nasionaly sy regionaly. Manoloana izany dia miara-miasa amin'ny resaka fananantany amin'ny justice EPE ny orinasa Base Toliara. Tsy vaovao amin'ity voamera ity ny resaka acquisition de terrain ka hahafahany mitondra ny traikefa na ny teknika na ara-moraly mba hisitrihan'ireo tena tompon-tany ny tombotsoany ary indrindraindrindra mba tena handeha ara-drariny sy ara-dalàna ary arakitsiny ny fomba hahazona izany rehetra izany. Eo amin'ny tontolon'ny sary mihetsika malagasy indray vaovao ampalahelo nody mandry tamin'ny alahady 13 febroary 2024 tao Paris teo amin'ny fahadimy taonany i Bertrand Gristef izay mpilalao sary mihetsika malagasy tao amin'ny scope digital Malokila ka dia mirary fionana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo sy ny ekipany Malokila ary ny ihany koa ny scope digital ary ireo namany akaiky
amin'izao fahalasana ny Bertrand izao isika rehetra malona an'izay vaovao mampalahelo izay. Nodimandry ihany koa ny mpikambana iray tao amin'ny Le Surf. Nodimandry Idave Rabaron anisany nandrafitra ny tarika Le Surf. Raha tsy hivina, Le Surf dia tarika malagasy isan'ny tena nalaza tamin'ny taona 1790 ka noho izany dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany Manamanjo amin'izao vaovao mampalahelo izay nahazo ny havana amantsakaiza izao ary aza misosoka lelo ntsony ainganeo sary levenina ny maty. Vaovao mampalahelo ihany koa nodimandry noho ny aretina nahazo azy ny député Antsorony Mandidy teo aloha Hadja Ramahery John ary mankahiry ny fianakaviany Manamanjo amin'izao vaovao ratsy sy vaovao mampalahelo izay nanjo an'ity député Antsorony Mandidy izao ary aza misosoka lelo ntsony ainganeo sary levenina ny maty. Midika izany fa misaona ny tontolo politika any Antsorony Mandidy any amin'izao ankehitriny izao noho ny fahalasana ny ity solombavambahoaka ny Antsorony Mandidy teo aloha ity. Ny amaranantsika azy dia eo amin'ny resaky ny rivodoza Hondé tamin'ny sivora maraina teo eo dia any amin'ny 10 kilometatra atsimo somary atsimo andrefa ny Androka Ampanihy no nisy ny foibeny Hondé. Rivodoza mahery vaika na cyclone tropical ny sokady tsy misy azy 20 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amin'izay arahany tafiotra 20 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Nigisaka ny antsinanana somary atsimo antsinanana hatrany izy ka nahafaka 1 kilometatra isan'ora. Mitoetra amin'ny faratsimo andrefana sy androy ny rindrindraona miaraka amin'ny rivodoza ity izay miteraka tafiotra mety hioatra ny 10 kilometatra isan'ora. Hijika hatrany ny rotsakorana eo amin'ny 70 hatramin'ny eo amin'ny 30 milimetatra isan'ora. Nanomboka omaly hatramin'ny androano ka ahina ny tondra-drano ny fiakaran'ny renirano sy ny ranomasina ary ny fiotsahan'ny tany sy ny lalana amin'ireo toerana marifo ireo. Manoloana izany dia miova ho toy izao ny filazana loza. Loza mitatao na loko mena faritra Androy Toliara voalohany sy faharoa Ampanihy ary Betuky Atsimo. Loza manambana amin'ny loko mavo faritra Anosy sy Benenitra. Entanina ny mpampiasa ranomasina manomboka ao Besalampy hatrany Vangaindrano mba tsy handriaka mandra-pahalasa ny loza. Araha mandrakariva ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Midika izany fa tena mbola mafana io resaka rivodoza io amin'izao fotoana izao indrindra fa amin'iny faritra atsimo nosy iny izay tena mita faisana mihitsiny noho ny fitsika an'izay hamafy ny rivodoza Hondé izay ka mampitandrina sy manentana ny rehetra hatrany mba tsy handrika ary ihany koa mba ho mailomailo amin'izay fiantrekany mety hamafy ny rivodoza izay satria moa izay tsara fiomanana tsy ho tampohin'ny loza araky ny filamatra mahazatra antsika rehefa misy rivodoza izay. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.